Miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ary misaotra anao mitsidika ny YouTube fanosorana fiainana. Hanomboka série karazana tantara kely maromaro sika androany izay mitondra ny lohateny hoe Fihaonana Tsy Nampoizina. Ary androany zany dia hatomboka amin'ilay lohateny hoe fanomezana tsy nampoizina ho an'ny mpino mahatoky. Fanomezana tsy nampoizina na hoe surprise ho an'ny mpino mahatoky. Ity lehilahy ity dia lehilahy mpino mandeha any am-piangonana isaky ny farany herinandro. Mbola tanora izy ary manao izany eo ambany fanaraha-mason'ny lohan'ny fiangonana na ny sinagoga. Mipetraka miaraka amin'ny vahoaka izy ary mihaino tsara ny hafatra. Lehilahy sembana izy, kilema ny tanany havanana ary tsy afaka mihetsika. Manahirana azy eo amin'ny lafin'ny asa sy amin'ny fiainana andavanandro zany. Tsy fantatra loatra na fahasembanana hatrany an-kibondrena, na fahasembanana teo amin'ny fahaterahana, na nandritra ny nahazaza azy, satria tsy voasoratra mazava hoe inona ny fiavian'ilay fahasembana. Tao anatin'ny vahoaka ny hen'ny hafatra dia misy koa fariseo vitsivitsy, mpandala sy mpifikitra ny lalàn'ny Mosesy sy ny fomban-drazana. Nanana maha izy azy izy ireo tao amin'ny fiarahamonina. Tao koa anefa ny mpanora-dalàna sy ireo manam-pahaizana amin'ny fandikana ny soratra masina, izay napetraka ho mpanolo-kevitra sy mpandinika ny teny ao amin'ny Baiboly. Ireo vondron'olona roa ireo dia mpankatoa lalàna, mifikitra amin'ny fombafomba ivelany, mihoatra noho izay vokatry ny fo. Nafantatra an' Jesosy izy ireo, ilay mpitory-teny malaza tsy manara-dalàna ka nanahirana azy ireo. Jesosy, ilay nanasitrana sy manao asa soa amin'ny andro sabata, satria aminy dia laharam-pahamehana na ny manao asa soa. Raha tokony hainy hafatra izy ireo dia naleo no nitady hevitra hamandrihana an' Jesosy mba hahafahana manameloka azy ampahi-maso. Fa Jesosy izay feno ny fanahy masina nahafantatra ny hevin-dratsin'izy ireo. Tapaka tampoka ny fampianarana. Eto no hiova tanteraka ny fiainan'ity lehilahy sembana ity. Lasa hita sy ny songadina tokoa mantsy izy satria nasain'i Jesosy nitsangana teo afovoan'ny vahoaka. Afaka nandany zany izy saingy nisafidy ny anaraka ny lazain'i Jesosy. Mety efa naheno laza tsara an'i Jesosy sy ny fanasitranany koa angamba izy no nahatonga azy anaiky toy izany. Afaka atao ve ny manao soa amin'ny andro fitsaharana? Mamonjy ain'olona sa mamela azy ho faty? Sabata ny andro. Saingy tsy nisy na iray aza tamin'ireo vondron'olona notononona tetsy ambony teo nanakana an'i Jesosy. Nangina tanteraka ny rehetra, satria dia nojereny Jesosy tsirairay izy ireo. Tsy niteny anefa izy ireo, fa dia niandry izay ho ataon'i Jesosy. Noraisin'i Jesosy ary ny fanapahan-kevitra ary dia nasainy naninditra ny tanan'ny lehilahy. Nanaraka izay nolazain'i Jesosy azy ilay lehilahy, ary sitrana poto izay ilay tanany ankavanana maty. Feno hatezerana tanteraka reto farisianina sy mpanora-dalàna, ka dia nanohitra feno an'i Jesosy fa tsy mba nankasitraka ny fahasitranan'ilay lehilahy. Eo amin'ny tontolon'ny fiainana kristianina dia maro ny olona no manaraka anjambany ny lalàna sy ny fombafomba. Mino izy, saingy tsy ny tenin'Andriamanitra rehetra, fa izay fomba sy lalàna tian'ny fiangonana apetraka no inony. Na mety tsy araka ny tenin'Andriamanitra azy izany. Noho izany no nahatonga azy ireo ho mora mionona. Tsy mino ny fanasitranana masina na ny famatsiana masina eo amin'ny fiainana andavanandro izy ireo. Misy andian-dahatsoratra, misy verset ao amin'ny Baiboly izy ity, ary ny dia kapoka taminy no nanasitranana anareo. Ankehitriny tokoa mantsy, dia tsy ampianarana intsony ny fibebana mba ahazoana famonjena. Ny fahatongavan'i Jesosy dia ny anafoana ny fatotra apetraka ireo fombafomba sy fomba fisainana.
ka ampivoatra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny zava-tsoa rehetra nentin'ny fandresena teo amin'ny azo fijaliana. Ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, mitovy amin'ny famonjena. Ny famonjena dia azo noho ny fibebahana sy ny finoana ny famelan-keloka ary ny finoana ny fampihavanana vaovao teo amin'ny azo fijaliana. Ity lehilahy maty tanàna kavanana ity dia tsy nieritreritra ny ho sitrana, nefa dia lasa olom-baovao izy taorian'ny fihaonany tamin'i Jesosy. Ianao koa androany dia afaka miditra ho amin'ny fitahian'ny Tompo raha tsy mihaino ireo torohevitra maty sy tsy misy aina. Fahasitranana, famelan-keloka, famatsiana masina, fiadanana ara-panahy, izany no atolony anao. Mitodika aminao ary ny Tompo ary manontany anao hoe inona no tiako atao aminao? Vonona ve ianao eo anaminy androany? Ity tantara ity dia hita tao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny filazantsarany Lioka, toko 9, andininy 9 ka hatramin'ny 11. Ho famaranana dia izao no lazaiko hoe inona no azonao ho raisina amin'ity tantara ity. Dia misaotra betsaka anao nanaraka ary manasa anao hanindry ny boribory maitsomaitso izay hita eo amin'ny écran zany dia afaka misabone anao satria maimaimpoana io abonnement io tompoko. Misaotra tompoko ary tahiny tompo hatrany.